Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Pâques sa Pâques. Izay indray ry havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Manakaiky indray izao ry havana ny vanim-potoanan'ny Paska, fety kristianina izy io. Ary ezaka ny akaikaiky tonga ny fety kristianina na ny Paska zany na ny Krismasy dia misy foana ireo karazan'olona izay mivohy fanakorotanana any amin'ny sain'ny kristianina. Entina midiaboliser ny fety kristianina izay ankalazaintsika. Ary izany ty androany ity dia anisy fanazavana kely mahakasika an'ilay satria indraindray koa tsika kristianina tsy misy atokona raha zay ngamba nazoko ilazana azy rehefa sendra n'ireny olona reny manazava an'ilay hoe io Paska ataonareo io anie zavatra tsisy ao anatin'ny baiboly akory io. Ary androana dia teteny aminao asana efa fantatrao zany hoe misy karazany roa io Paska io. Amin'ny teny malagasy izy dia Paska foana ny raisantsika azy, fa raha amin'ny teny frantsay zao dia misy ny hoe Pâques tsy misy S sy ny hoe Pâques misy S. Amin'ny teny anglisy izy dia ny hoe Passover, izay le Pâques tsy misy S, na koa ny hoe Easter, izay le Pâques misy S. Dia te hanazava amintsika mahakasika an'ireo zavatra anankiroa androany fa tena mba tokony ho fantatsika zany indrindra ilay fety izay ankalazaintsika dia tokony ho fantatsika hoe inona marina moa ty zavatra izay ankalazaina ity. Vao tamin'ny oviana zao voaingana nanofana tanora maromaro dia mba nitany an'zareo inona marina moa ny tena hevitry ny Pâques sy ny dikan'izany dia tena be dia be tsy mahafantatra akory nefa dia isataona makalaza an'ilay fety foana. Dia izay no anton'izao vidéo zao dia manasa anao anaraka hatramin'ny farany ary. Raha fa miresaka tsika aloha hoe Pâques na hoe Paska dia ao amin'ny testamenta taloha zany aloha no iatombohan'izany resaka zany, ary tsy hoe tao amin'ny tany Egypta fotsiny ihany fa nahatrany amin'ny Abrahama nanao sorona ny zanany dia efa Paska izy satria tamin'iny fotoana iny dia nakamaty ilay zanany fa nisy anjelin'Andriamanitra nandalo teo dia nanjelin'Andriamanitra iny no nanolotra zanak'ondry ny Paska novonoina tamin'iny fotoana iny dia tsy maty ilay zanaka efa Paska iny. Fa ny tena ngeza indrindra izay tena Paska izay tena hoe niavaka indrindra dia izay nitranga tao amin'ny tany Egypta. Satria fantatsika tsara fa efa 100 taona mahery ny zanak'Israela no andevo tao amin'ny tany Egypta. Ary tao anatin'izay fotoana izay dia naniraka ny Mosesy Andriamanitra nahafaka azy tao dia nisy loza be dia be mihitsy natao mba hoe anafahana ny zanak'Israely tao fa tsy tafavoaka tao mihitsy indreo. Fa ny tena hoe loza farany, loza fahafolo dia ilay nitenenin'Andriamanitra hoe ho aringako daholo ny lamatoan'ny Egypta sy ny lamatoan'ny biby fiompy. Dia tamin'io fotoana io Andriamanitra dia niteny tamin'ny Mosesy hoe zao no ataonareo mangalanareo zanak'ondro izy amin'ny andro fahafolo dia amin'ny andro faefatra ambin'ny folo dia ho vonoinareo. Any amin'ny Exodus toko 12 misy izany tantara zany dia vonoinareo izy io amin'ny andro faefatra ambin'ny folo dia ny rany atetehanareo eo amin'ny tanàna-baravarana dia le ondry dia hoaninareo dia rehefa mihinana azy nareo dia sady mitsangana mitondra tehana manao kapa manao sikina sy ny ohatran'izany dia miaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira sy ny anana mangidy zay zany le zavatra instruction men'Andriamanitra azy fotsy Andriamanitra hoe amin'io alina io dia andalo ao amin'ny tany Egypta izay le hoe fandalovana izay izay ny dikany hoe Paska. Ary rehefa tena jerevantsika dia pass to pass nandalo fa hoe to pass over zany hoe nandalo teo ambonin'ny tranon'ny zanak'Israely Andriamanitra dia nanavotra azy ireo tsy nandringana ny lamatoa rehetra tao amin'ny zanak'Israely. Fa ny an'ny Egyptianina kosa dia maty daholo ary io naharesin'ny Farao. Teo zany Farao vao nlavolefina resy izy dia nanangana saina fotsy izy dia hoe ndanarinareo mandehana amin'izay. Dia izay ohatran'izay izy dia io fety io izy Andriamanitra any amin'ny toko faefatra ambin'ny folo hoe lasa ho ataonareo andro faravoravoana ho tsarovanareo foana ozy izy io hatramin'ny taranaka faramandimby io hoe Paska fandalovana. Io Paska fandalovana io zany ilay antsoina hoe Passover, io zany le hoe Pâques tsy misy S io. Dia ny zanak'Israely hatramin'izao andro ankehitriny izao dia mbola mankalaza an'io fety io. Ary raha tena miresaka amin'olona jiosy ianao dia ny azy tena mbola voatazona be dia be ny zavatra voatazona aloha ohatra hoe le misakafo hariva dia amin'ny sakafo hariva iny be dia be mihitsy ny zavatra ambony latabatra eo dia misy seremonia, misy tenitenenina, misy zava-kanjo anaovana, misy zavatra be dia be ataony zareo amin'io le hoe fankalazan'ny Paska io. Dia ny zanak'Israely hatramin'izao mbola mankalaza an'ilay izy. Dia ny an'zareo tena mbola mipetraka foana ny hoe isaky ny amin'ny andro faefatra ambin'ny folo amin'ny volana Nisanina satria ny calendrier-ny jiosy dia hafa. Dia amin'izay zany izy no mankalaza an'izy. Mbola hisy indray vidéo manaraka ilazako manao hoe fa maninona no tsy manaraka le calendrier-ny jiosy itsika amin'ny fijerevana an'ilay hoe Paska io.
dia ho resantsika izay amin'ny fotoana manaraka fa tsy resaka lalina amin'izay tsika aloha amin'ity vidéo an'io ity. Dia iverenako kely izy le Paska jiosy zany. Raha fa mijery anatin'ny soratra masina dia mahita ianao teny farafakely ny mpitopolo ny teny hoe Paska. Dia ireo teny rehetrarehetra ireo dia entina se référer amin'io le événement izay niteneniko teo io le hoe nanafahana ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypte, nandalova le anjelin'Andriamanitra dia namonjena ny zanak'Israely lamatoa rehetrarehetra ary nahafatesan'ny tao amin'ny Farao. Dia te ohatran'izay mihitsy le izy. Zay no mahatonga amin'ny teny na dia le tany amin'ny Abrahama nanolotra ny zanany ara dia efa azo lazaina hoe Paska iny satria nisy zanak'ondry maty tao dia tsy maty indray le lamatoa Isaka zany fa le zanak'ondry no nisolovoana azy. Dia taty aoriana ry havana dia Jesosy Kristy moa rehefa tonga tety ambony tany dia izy koa jiosy dia nankalaza ny Paska io izy. Ary zay no nahatonga anazy niteny tamin'ny mpianatra manao hoe andeha izy izy manomana ny Paska. Dia lasa ny mpianatra nanomana ny Paska. Dia tamin'ny fotoana 7 andro farany nahaveloman'i Jesosy Kristy tena tao anatin'le fankalazana ny Paska mihitsy le izy. Satria tadio tsara fa ny fety jiosy any amin'ny Levitikos 7:20 indray dia misy anaky 7. Dia ny Paska ny manomboka azy. Dia aorian'ny Paska dia misy ny fihinanana mofo tsy misy masirasira mandritra ny 7 andro dia avy eo ao anatin'izay no misy ny volombokatra. Dia avy eo 50 andro orina ny volombokatra ny Pentekosta. Dia orinan'izay ny tabernakely, ny fitsofana ny trompetra dia ny tabernakely dia ny fanavotana. Misy anaky 7 zany ny fety jiosy. Fa le fety anaky 3 voalohany zany dia le hoe fihinanana mofo tsy misy masirasira, ny Paska ary ny volombokatra dia miaraka ireo ao anatina fotoana anankiray zany ireo. Dia Jesosy Kristy niditra tao Jerosalema ankalaza io fety io. Dia rehefa tonga tao izy dia tamin'izay fotoana izay izy le naoraka be mihitsy ny tao amin'ny tempolo dia narodany daholo ny tao. Efa endrika sady ireny le hoe fanadiovana ny masirasira satria zany ny fanaony jiosy rehefa tonga ny Paska manadio trano. Dia Jesosy Kristy niditra tao amin'ny tempolo nanadio nandravany tao anatin'ny tempolo izy. Dia fa zay ao anatin'le izy daholo zany. Dia avy eo moa Jesosy Kristy tompo rehefa tonga ny fotoana izay ninanany an'ilay Paska. Satria tsy nety raha ohatra ka hoe tamin'ny arivany nahafatesana izy voahinana an'le Paska fa izy ara natao izy le zanak'ondry ny Paska dia ohatrany hoe niavansena ray andro zany nendry zareo le fihinanana an'le izy. Dia tamin'ny fotoana arivany arahany tamin'ny mpianatra teo amin'ny latabatra iny dia teo izy no nanao ny fanasan'ny tompo. Teo izy nanomboka ny teny iteo izy ny tenako izay voatolotra ho anareo ity ny rako. Lefa nanazava indray izy zany tamin'ny aliny izay namadiana azy izy ny tenin'Andriamanitra dia nandray ny mofo izy, nandray ny kapoaka izy, dia ny saotra izy dia izao. Dia tamin'iny fotoana iny izy zany efa nanomboka sady izy ny teny manao hoe ilay Paska izay tsy misy aisa, Passover izay ankalazain'ny Jiosy izany tena izy amin'iny. Zany tena ambarany iny, zany tena izy. Ka ity asehoko nareo ty izy. Dia manomboka eto nareo dia mahatsiaro. Izao natao ho fahatsiarovana. Ka raha mahatsiaro zany tsy le fahatsiarovana ny tany amin'ny Egypta intsony, fa Jesosy Kristy mihitsy satria ambony lavitra sy lehibe lavitra noho izay ny nataon'i Jesosy Kristy. Dia afaka mahatsiaro an'iny Passover iny tsika. Fa isaky ny mandray fanasan'ny tompo sika dia izay tsika ny mahatsiaro an'iny Passover iny. Dia izao koa zany efany. Jesosy Kristy tsy hoe maty fotsiny izy dia teo. Fa nitsangana izy satria raha maty fotsiny izy dia tsisy dikany fa ny fahafatesany dia nandrava ny fahotana fa ny fitsanganany no nandresy ny fahafatesana. Averiko tsara ray nandresy ny ota teo amin'ny tenany izy ary nandresy ny fahafatesana teo amin'ny fitsanganany. Tamin'ny fahafatesany zany namonono ny fahotana ka raha tsy nitsangana izy dia mbola nitoetra tanatin'ny ota sy ny fahafatesana ihany, mbola nidominean'ny olombelona ihany zany ny fahafatesana raha ohatra ka tsy nitsangana izy. Amin'ny manaraka antsika mbola resaka koa hoe inona marina no nahampitonga anazy nitsangana tamin'ny maty zany ny intérêt an'izay eo atsika sy ny hoe tena nitsangana tokoa fa izy fa be dia be ireo olona milaza hoe tsy nitsangana akory izy fa hita ny fasany sy ny ohatran'izany mbola vidéo hafa koa ny resantsika an'izay fa tena nitsangana izy rehefa na be dia be ny vavolombelona afaka nanamarina an'izay. Izay le fitsanganana izay no antsoina hoe Paska ho antsika kristianina. Zany hoe io le maha-misy, io le Easter. Io zany le fitambarany. Tsika zany rehefa mankalaza hoe Paska dia tsy le fahafatesany fotsiny, tsy le Paska tsy misy aisa fa hatramin'ny fitsanganana satria raha tsy nitsangana izy tsy nisy dikany ny fahafatesany. Fa miaraka zany le izy, événement maromaro no ankalazaintsika zany. Zany mahatonga ireny herinandro masiny ireny efa tafiditra anatin'ny fankalazana ny Paska daholo ireny. Ka ny Paska kristianina zany dia le Paska misy aisa antsoina hoe Easter izay ankalazantsika ny fitsanganany. Ary le fitsanganany mihitsy ny tena zavatra satria teo ny tena hoe nandreseny an'ilay fahavalo farany dia ny fahafatesana resy tanteraka na niotana ny fahafatesana ny araresiny daholo. Dia iny zany ny antsika ny tena zava-dehibe izay ankalazaintsika. Ary averiko tsara tsy ny andro,
tsy mankalaza andro tsika tsy mifototra amin'ny andro ny finoantsika fa mifototra amin'le hoe nisy zany zavatra zany a dia izay Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty a dia ankalazaintsika izay ao anatin'ny Paska dia ao anatiny koa ny fankalazantsika ilay nahafatesany. Karaha misy olona miteny aminao manao hoe tsy ao anatin'ny baiboly akory zany Easter zany, ny ao anatin'ny baiboly dia le Paska jiosy no ankalazaina, dia avelao izy teny izay teneniny fa ianao a efa fantatrao zany zao ny marina fa sady mankalaza tsika ilay anjiosy amin'ny fanasan'ny tompo a ilay Passover dia Jesosy Kristy ilay zanak'ondry ny Paska. Jereo tsara ny jaona toko voalohany fa iteo zany zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao, le fanafahana, ary izay mihitsy ny zava-dehibe indrindra fa tsy izay fotsiny fa nitsangana izy. Eritrereto hoe raha ohatra ka hoe maty fotsiny lamatoan'ny Egyptianina rehetrarehetra dia hoe dia velona zany ny fa mbola nijanona tao Egypta tao ihany ny zanak'Israely, dinina koa ny dikan'izany fa dia ohatrany hoe mbola tao ihany zareo fa tsy maintsy nahavoaka tao reo ary tsy maintsy niandely ranomasina reo ny ampitan'iny-dranomasina iny. Zany rehetrarehetra zany le dikany hoe izay rehetrarehetra ny fahamonjena fa tsy tamin'iny alina iny fotsiny fa tsy maintsy nivoaka tao reo ary tsy maintsy tafitan'iny ranomasina iny, zay vao tapitra tanteraka, zay vao tonga ilay fahamoahana zareo délivrance tao amin'io toerana io. Ka dia izay ry havana aloha no fanazavana tsotsotra izay hoentina amintsika miorena tsara aza miova ary aza dia tia miainoaino fampianarana eto sy aroa fa ny anao tazomina tsara fa tsy adala akory ny fiangonana nandritra izay taona maro rehetrarehetra izay nankalazana zany atao hoe Paska izany ho antsika kristianina. Averiko zany ny Pâques tsy misy aisa dia ny Paska jiosy fa tsy arovana nanafahana ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta izay hitarovantsika koa zany amin'ny fanasan'ny tompo, fa ny Pâques misy aisa dia tsy inona fa ho antsika kristianina indray io dia ny fahatsiarovantsika ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tompo tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana izy ary velona izy dia izay fahavelomana izay no zava-dehibe indrindra ho antsika. Dia miara-monina amintsika izy dia hoy Paoly manao hoe vombo miaraka amin'ny Kristy ambony azy fijaliana aho izy tsy izaho tsony velona fa Kristy no velona tao anatiko. Galatiana toko 4:20. Dia mirary soa antsika rehetrarehetra ho an'Andriamanitra rirany voninahitra. Amen.